misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. fahalomerabantsika tsirairay avindray a tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika mity alatsinainy ity a misaotra an'Andriamanitra trany isika fa mbola afaka mandinika ny teniny ary mindrosa mpinoana trany a mampakatoavana an'izany aoka ny ianao tsy ho kivy tsy ho ketraka fa dia ho amin'ny Kristy ho any an-danitra ny diantsika ka anana faharetana anana finiavana anana fikirizana ary tombo fanantenana alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra itianay tsara indrindra misaotra anao izahay fa mitarihinao mandinika ny teninao amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao izahay ny asanao mandrakariva ny fiainanay mba ho fiainana ahitana ny fahasoavanao sy ny alehibiazanao tokoa ny fiainanay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mitombo amin'ny finoana sy ny fankatoavana. Irian'Andriamanitra hanana toe-tsaina tahaka ny an'ny zanany tokoa manko isika. Natokony rainy Jesosy ary nifikitra tamin'ny finoana na dia tamin'ny fotoana maizina indrindra azy. Karazana finoana tahaka an'izany no ilaina rehefa manaraka ny ohatra nasehoan'i Jesosy isika. Mety anao tahaka an'i Jesosy isika hoe Andriamanitra nahoana ny dia mahavoay ianao kanefa na dia rehefa tsy mahazo antoka ny amin'ny fitiavany azy isika dia afaka misafidy ny ino hatrany mihoatra ny fihetseha-po zany finoana izany ary mifikitra amin'Andriamanitra ninona toe-java misy eo. Raha miaina amin'ny mpinoana tahaka an'i Jesosy ianao dia hanandratra ny henin'Andriamanitra mahavonjy afaka mandresina dia amin'ny toe-javatra sarotra indrindra azy isika raha manana ny finoana velona ao anatintsika. Raha manana ny sain'i Kristy isika dia ho voasoratra ao am-pontsika ny lalàn'Andriamanitra ary ho faly isika manao ny sitrapony. Ny lalàn'Andriamanitra no mitari-dalana ny Kristy tamin'izay rehetra nataony. Tsy tonga hanafoana ny lalàna Jesosy, tonga izy hanatanteraka ny lalàna amin'ny alalan'ny fankatoavana sy ny filefenana tanteraka. Voalaza amin'ny Romana 12:7 fa amin'ny maha olombelona mpanotantsika dia manana foronana handrafy an'Andriamanitra isika. Tsy haintsika ny manaraka tanteraka ny lalàny amin'ny herin'ny tenantsika koa midika ho fanovana tanteraka ny saintsika mba ho tia ny lalàn'Andriamanitra fa tsy hankahalan'izany ny fandraisana ny sain'i Kristy. Izay rehetra manana ny sain'i Jesosy dia ahatsapa mivantana ny fahatanterahan'ny teny fikasan'ny faneken'ny vaovao manao hoe ataoko ao am-po ny lalàko sady hosorataka ao an-tsainy. Ho tia manao ny asan'Andriamanitra sy manaraka ny toromarika omeny isika tahaka an'i Jesosy ary rehefa voasoratra ao am-pontsika ny lalàn'Andriamanitra. Manome toky ny bokin'ny Apokalipsy fa amin'ny fiverenan'i Jesosy dia mbola hanana vahoaka eto tany Andriamanitra izay mitandrina ny didiny sy manana ny finoanan'i Jesosy. Isy olona ny eo ny sain'i Kristy mandrakariva amin'ny alalan'ny finoana sy ny fankatoavana hatramin'ny farany.
mety ala-panahy sika hevitra fa olona tsara kokoa noho isika no tolorana ny fanasana an'izay ny sain'ny Kristy kanefa ny sain'ny Kristy dia atolony na dia ho an'ny olona ao anatin'ny fisavororom-piainana indrindra aza azontsika atao ny ho izany zanak'Andriamanitra mahatoky na iza tsy hoe tsy nohon'ny fahatsarantsika tsy akory na ny fiezahan'ny tenantsika na ny fahaizantsika fa noho ny fahamarinan'i Kristy noho ny fahamarinana izay atafiny atsika io ataony ao anatintsika ary ambarany amin'ny alalantsika ny fahasambarany ny finoany ny fanantenany dia tian'Andriamanitra ho aminao no hanaovany azy fa ianao kosa aoka ianao hitomba ampinoana ary hanaiky ny toeran'i Kristy ao anatinao. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany ireny tokoa izay mba hitomba amin'ny finoana ny fankatoavana anao ary amin'ity anio ity dia anao dinany izay anokafanay ny fiainanay mba hidiranao anokafanay ny fonay mba hanjakanao metezinao tompo hiaraka aminay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.